nanolotra ny fandaranasa ho an'ny vahoaka taty amin'ny distrikny Mandritsara ny kandida larana fahadimy amby roapolo rantafa tamin'ny vahoaka nandritra ny fampelezan-kevitra izay nataony taty antoerana. Dia ny zavatra voalohany indrindra hoe ampandrosana an'ity firenena ity amboarina indray ny lalana eto Madagasikara. Mijaly ny vahoaka raha vao tsisy ny lalana makaty Mandritsara tena tsy hita izay ilazana azy. Dia ho amboaritsika indray ireny ary tsy amelantsika raha tsy vita godron makaty Mandritsara. Vahoaka be toy izao dia tsy mba manan-dalana. Ny faharoa izay tena lehibe miaraka aminy amin'ity manifesto ity izay manana jereo averitsika amin'ilony ny fandriam-pahalemana. Zay fandriam-pahalemana. Teto nanao nambarana fa mpanorona fa tsy mpandrava ity kandida ity. Hitoy amin'ny faritra maro izao fampelezan-kevitra ataony ity kandida larana fahadimy amby roapolo ity.